Madagasikara maintso no tanjona anatrarana izany dia nanatateraka fambolekazo ny fikambanan'ny ZAP eto Analamanga. Teny Antsahandita no nosafidianan'izy ireo nanataterahana ity fambolekazo ity. Androany moa zany dia nanatitosa fambolekazo ny chef ZAP rehetra eto Analamanga, mivondrona ao anatin'ny fikambanana hasina Analamanga. Misy 770 menaday zay Cisco Valo eto amin'ny Analamanga dia isorana chef ZAP tonga marobe androany. Eto amin'ny PP-na Antsahandita no safidianana manokana satria efa nijerena manodidina ny roa izy io. Efa malakalana ihany ny azo eto aminazy rehefa mifampihera ny co-président rehetra dia eto zany ny atao mba hanamaitso indray Madagasikara maitso zany ny tena tanjon'ny chef ZAP. Ity fikambanan'ny chef ZAP ity moa dia mivondrona ao anatin'ilay fikambanana association Asina Analamanga izay efa mankalaza ny 10 taonany amin'ity taona ity. Fifanampian'ny samy chef ZAP no ao anatin'ity fikambanana ity. Ny chef ZAP moa dia solitenan'ny ministera eny anivon'ny fanabeazana fototra. Izy ireo ihany koa no viahitana anireny fanangonana ny vokam-panadinana ireny. Ny association Asina Analamanga ivona chef ZAP dia efa nitsangana tamin'ny taona 2012 efa ankalaza amin'ny 10 taona zay mitondra. Inona moa tena antony nanajorana an'izy io? Voalohany aloha hifanampiana samy chef ZAP. Asan'ny chef ZAP amin'ny hoe zone administrative et pédagogique ny ZAP. Izy no lalandrahan'ny ministera, izy no felatanan'ny ministera, ary izy no avokavan'ny ministera. Avy amin'ny chef ZAP avokoa no ampiakarana ireny totanisy ireny. Avy amin'ny chef ZAP ihany koa no anambolana an'ireny vokam-panadinana ireny, ary ny chef ZAP no tena midina ifotony solitenan'ny ministera foana.